tamin'ny voalohany a ny teny inona no ambadika izany teo amin'ny tantara Jesosy ilay teny manasanao ampitiavana amin'ity alahady 17 volana oktobra ity mba hiaraka midinika indray izao tenyandriamanitra izao isika ampifaliana mandrakariva ry mpiaino malala no hiara-bako anao indray amin'izao loha hevitra vaovao irahantsika midinika izao indray faly miaraka aminareo ary zay nanolorako ny fiarabahana avaty ampoko satria efa mifandray tsara isika tsirairay avy ary tiako ihany koa nanonona mandrakariva tsy tapaka ny fiadanan'ny tompo ho amintsika satria mila n'izany ny tsirairay koa mialohan'ny arahantsika midinika indray dia ndao antsika hiaraka hivavaka Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao izay ny fitiavanao anay nahatrarana ity maraina ity mamelany elokay mamindrafo aminay ary raha andinika ny teninao zahay dia irinay ny fanenao masina ilay mpampianatra ilay hery avy any aminao mba ampitoeranao ty amponay azo ny mandray tsara ny teninao ka ny teninao hitondra hery hitondra soa ao anay dia mitahihany koa izao mpiaino izao nara Jesosy amen iresaka kely sika mikasika ny amin'ireo hoe tamin'ny voalohany a ny teny inona moa ny ao ambadiky ny tantara manoloana zany toe-javatra izany manasanao mba hanokatra amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany ka ovakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra tamin'ny voalohany a ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza izy no nisy ampiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona hitantsika eto fa hevitra manan-danja no nitarihan'ny Jaona ny filazantsarany satria miatomboka amin'ny teny manao hoe tamin'ny voalohany ilay filazantsara le hoe tamin'ny voalohany raha miteny hoe tamin'ny voalohany isika dia samba matsiaro ny amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany ka ny andininy voalohany Genesis toko voalohany ka ny andininy voalohany izay manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany oviana le voalohany tsy misy malala isika fa ny azika antoka nisy ny voalohany ary ny voalohany dia tsy inona akory fa ny tantara ny famoronana ary izay voalohany mikasika amin'ny tantara ny famoronana izay no tondron'ny mpanoratra ny filazantsara dia Jaona izany hoy izy hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra tena ataontsika hoe zava-kanto mihitsy zany fehezan-teny zany misy hevitra lalina kanefa nampafantarina antsika tsirairay avy tamin'ny voalohany zany hoe efa teo zany ilay teny teo amin'ny famoronana izao rehetra izao ilay teny tamin'ny voalohany ny teny io teny io no nahariana ny zavatra rehetra efa teo zany ilay teny tamin'ny famoronana izao tontolo izao efa nisy ilay teny hatrany amin'ny mandrakizay dia izao ny toyny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ambaran'ny Jaona zany fa ao amin'Andriamanitra ilay teny raha ny Jaona toko voalohany ka ny andininy 7 dia lazain'ny Jaona manao hoe ao an-tratrany ray izy dia izy le izy lay zanaka lay tokan'Andriamanitra dia tianambara zany dia izao ilay teny izay efa nisy talohany ny androan'izao rehetra izao dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy ka ilay hoe tao amin'Andriamanitra dia maneho firaisana ety dia ety eo amin'Andriamanitra ray
sy ilay Andriamanitra zanaka dia Jesosy izany. Rehefa izay dia hoy indray Jaona hoe ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra. Ahoana moa no mahatonga ny hoe ny teny sady tao amin'Andriamanitra no Andriamanitra? Ao amin'ny dika teny Grika no maneho ny fanazavana an'izany. Ny teny Grika mantsy dia manana mpanoritra voafaritra, zany hoe raha amin'ny teny frantsay izy dia hoe le. Fa ny teny Grika kosa indray dia tsy manana mpanoritra tsy voafaritra. Raha amin'ny teny frantsay izy dia hoe un na une. Fa ny zavatra manan-danja-ntsika ao anatin'izany teny kely izany dia izao: ny fanoroan'ny mpanoritra voafaritra tsara ho olona iray manokana. Zany hoe ny tena ambarany Jaona zany raha nampiasa an'ilay voambolana izy dia izao hoe misy mpanoritra mazava tsara amin'ilay teny hoe ny teny tao amin'Andriamanitra, ka ny teny hoe Andriamanitra nosoritan'i Jaona izay maneho manondro persona anankiray manokana dia ny ray. Ny teny hoe tao amin'ny ray ary ny teny tao amin'ny ray dia milaza manao hoe Andriamanitra Jesosy. Averiko ny mandeha. Ary ny teny tao amin'ny ray, ka amin'ny fizateny io hoe ary ny teny dia Andriamanitra, dia ny teny hoe Andriamanitra dia tsy manana mpanoritra izay manoro ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra Jesosy, tsy ray akory izy, fa zanaka lahin'Andriamanitra. Izy ilay persona faharoa ao amin'Andriamanitra telo izay ray. Izy ilay persona faharoa. Ary ny apôstôly Jaona dia nilaza fa io teny io na i Jesosy no mpamorona ny zavatra rehetra. Ary izay nahatonga ilay teny manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Mbola hitantsika moa amin'ny dinidinitsika manaraka amin'ny fidirantsika lalindalina amin'izany. Fa dia nilaza mihitsy ny apôstôly Jaona fa Jesosy no mpamorona ny zavatra rehetra. Ry namako, ry mpiara-midinika amiko, hiatrika tontolo andro tsy mbola fantatra ny zavatra hitranga androany. Fa raha ekenao Jesosy ho fiandohana ny zavatra rehetra dia afaka mamorona zavatra ho anao izy androany. Satria tadidio tsara fa ny zavatra tsy nisy teo aloha dia nanjary zavatra nisy tamin'ny alalan'i Jesosy. Dia tahaka an'izany koa, rehefa ekenao Jesosy dia nanjary zava-misy eo amin'ny fiainanao, ny zavatra mety tsy nisy teo amin'ny fiainanao teo aloha, satria Andriamanitra afaka mamorona zava-baovao anao Kristy. Efa nisy hatramin'izay Jesosy tao amin'ny ray izy. Jesosy no ilay endrik'Andriamanitra hitan'ny maso. Teo amin'ny Jesosy nanehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany sy ny fiandrianany. Ary teo amin'ny Jesosy no nanehoan'Andriamanitra ihany koa ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Dia raha mety koa ianao dia mba eo aminao indray no anehoan'i Jesosy ilay endrik'Andriamanitra, eo aminao indray no anehoan'Andriamanitra, anehoan'i Kristy ny fahalebiazany sy ny fiandrianany, ary mba eo aminao no anehoan'i Jesosy ny famirapiratany raha manaiky azy ho ilay teny tonga nofo, ilay teny Andriamanitra ianao. Andriamanitra ne anomeanao ny fahendrena mba hahafahanao mandray ny fanapahan-kevitra androany fa Jesosy no nisiny fiainanao. Jesosy no fiandohan'ny tontolo andronao, ka dia izy anie no anomeanao ny fitahiana mananambiampy raha hiatrika izao tontolo andro izao ianao. Dia mirary soantsika rehetrarehetra indray Andriamanitra ne hitahy antsika rehetra, koa amarana antsika azy. Dia mbola tiako ny manasanao hiaraka hidinika amiko indray raha mpitso raha sitrapon'Andriamanitra, ary dia hoentsika mbavaka izany rehetrarehetra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misotranao izahay, no ny tombontsy izay nomenao anay tamin'ity androany ity, nahafahanay nandinika ny teninao indray, ka nampahafantarinao anay fa ilay teny dia efa nisy hatr'izay, ary ilay teny dia tonga nofoka nona taminay dia Jesosy zanakao izany. Izy no nisy am-piainana ary izy ilay mpamorona azona ianteherana ihany koa ankehitriny. Ka raha hiatrika tontolo andro izahay dia aoka izay mba hanaiky an'i Jesosy tomponay androany, ka dia mba amorona zava-baovao eo amin'ny fiainanay izy.
dia mitahi izao mpiaino izao mitahi any tsirairay avy minaraka izy ty nangatana mivavaka amen.